Salama daholo. Amin'izao akatoky ny Krismasy zao dia faly miarabantsika rehetrarehetra ary mirary soa antsika rehetra ihany koa, indrindraindrindra ny any an-tanindrazana ny any Madagasikara. Hitako daholo zavatra mitrangany fa zao Krismasy hitako filaharam-be io, ny olona tia milahatra embouteillage, natao embouteillage ny any Madagasikara milahatra jiron'akoho. Io zany dia hita hoe vidiana amin'ny ariary, ohatrino vidin'ilay jiro, vidiana amin'ny ariary roa zany ny safidim-bahoaka. En fait ireo olona ireo tsy sûr akory hoe nandeha nifidy izy fa nitambazana ny fotsiny mba ilazana hoe nifidy. Bon, avelao zareo rehefa tsy manan-tsaina ka io jiron'akoho io ny ataony tanjon'ny fiainany, fa na mahita zareo milahatra amin'ilay izy dia mampiaiko hoe fa nga ilay olona tsisy asa, tsisy atao, fa nga ilay olona zany dia tena hoe bref 5000 ny ariary, 5000 ny euro plutôt. Raha manakalo avy aty hoe mandefa raha dia ohatra mbola mihoatra an'izany 5022 izay sy 5035 arakaraky ny andefasana. Ho anareo izay manaraka eo dia mba manararaotra kely androany miresaka aminareo izay te hiresaka, miresaka amin'izay te hiresaka. Anaty embouteillage za io zany eo en ville fa tsy hoe ny amin'ny autoroute dia afaka miresaka. Izy ny hijery tanàna ratsy be aloha ny andro aty aminay aty Amin'izao akatoky ny Krismasy zao dia faly miarabantsika rehetrarehetra ary mirary soa antsika rehetra ihany koa, indrindraindrindra ny any an-tanindrazana ny any Madagasikara. Hitako daholo zavatra mitrangany fa zao Krismasy hitako filaharam-be io, ny olona tia milahatra embouteillage, natao embouteillage ny any Madagasikara milahatra jiron'akoho. Io zany dia hita hoe vidiana amin'ny ariary, ohatrino vidin'ilay jiro, vidiana amin'ny ariary roa zany ny safidim-bahoaka. En fait ireo olona ireo tsy sûr akory hoe nandeha nifidy izy fa nitambazana ny fotsiny mba ilazana hoe nifidy. Bon, avelao zareo rehefa tsy manan-tsaina ka io jiron'akoho io ny ataony tanjon'ny fiainany, fa na mahita zareo milahatra amin'ilay izy dia mampiaiko hoe fa nga ilay olona tsisy asa, tsisy atao, fa nga ilay olona zany dia tena hoe bref 5000 ny ariary, 5000 ny euro plutôt. Raha manakalo avy aty hoe mandefa raha dia ohatra mbola mihoatra an'izany 5022 izay sy 5035 arakaraky ny andefasana. Ho anareo izay manaraka eo dia mba manararaotra kely androany miresaka aminareo izay te hiresaka.